Sehatra ny fitaterana anabakabaka indray kosa arisiana aneo ny heviny makasika ilay fiaramanidina ATR 62600 ny talian'ny kompani mpitaterana Air Madagascar. Akoatra io nitondran'ny fanazavana ihany koa ny makasika ny fifandosona teo amin'ny fampodiana razana tokony ho eto Madagasikara. Alohan'ny farany ity volana marsa ity no tonga eto Madagasikara ny fiaramanidina vaovao ATR 62600 iray amin'ny fiaramanidina roa efa nambaran'ny Armad fa entina navaozana fiaramanidina ampiasain'ity kompani fiaramanidina malagasy ity io fiaramanidina andrasana Tsoatsio. Ao anatin'ny fiofana tanteraka na ireo mpanamory na ireo teknisian'ny kirakira fiaramanidina izany ho ny tale general ny Air Madagascar Andriamato Ajara Ilson. Fa mikasika kosa ny fifandoson'ny vatamangatsika ny Loken Solon José izay niainga tany Lyon ka tokony apodiana tia Madagasikara sy ny vatamangatsika ny teratany vahiny izay tokony napodiana tany Niger dia nanambarany teo anivon'ny Armad fa nandritra ny famindranany razana avy tao amin'ny sidina Air France andeha amin'ny sidina Air Madagascar tao Paris no nisy ny fifandosona ary ireo prestataire miasa eo amin'ny serana piaramanidina vahiny nefa no mandraikitra izany. Madagascar nefa na izany naty izany ary satria nandray anjara tamin'ilay fitaterana ihany entre le atoko hoe parcours tuliara tana dia tsy maintsy mijoro tompona andraikitra amin'ny atoko hoe toe-javatra misy zany mampalahelo fa ny antony moa zany dia ireo razan'ireo nisy razana anankiroa zany ny alavany Lyon Saint-Exupéry moa zany ndray tokony andeha ho any Niamey ndray tokony akaty Tuliara fa no tonga tao a Paris le izy eo zany no manao karazana le hoe guiage na atao hoe dispatch no atreo zay natao hoe mbola mandeha ny enquête hoe nisy diso ve ny document tany amin'ny andraisana azy voalohany indrindra satria sa teo amin'le ny nampifandrindrana azy teo a Paris no nisy diso fa dia ny zavatra hita aloha no tonga taty Madagasikara le izy zany vao hita fa tsy le olona tokony ho any Tuliara no tonga teto dia niraisina ny fepetra niditra niaraka niditra mifandray tamin'ny fianakaviana aingana zany dia naka ny fepetra rehetrarehetra mba hampidiana aingana ny razana moa zany. Efa tafaverina soma tsara teo anivon'ny fianakaviany omaly ariva ihany ny vatamangatsika ny Loken Solon José. Efa misokatra kosa ary andalana ny fanadihadiana mikasika ity raharaha ity araka ny fanamarin'ny tale general ny Armad.